Lohahevitra anankiray indray no resantsika amin'ity anio ity dia lohahevitra izay mitondra ny lohateny hoe makeo amin'i Jesosy. Makeo amin'i Jesosy. Alohan'ny andiniantsika izay lohahevitra indray ary dia mbola manasa anao hivavaka. Jesosy malalo, misaotra noho ny hatsarana rehetra izay nasehonao teo amin'ny fiainanay. Misarika anay eo aminao tokoa izy ireny, ary amin'ity takariva ity dia sitrakay raha toa ka mbola eo aminao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Nisan'ny teny anankiray mahafinaritra. Asa ianao raha mba mahafinaritra anao ihany koa ity teny anankiray izay notenenin' Jesosy Kristy fony izy teto an-tany ity, izay nosoratan'ny Matteo tamin'izay fotoana izay. Matteo 4:20 andininy 20 dia miantso antsika Jesosy. Jesosy mihitsy no miantso hozy izy ny teny manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana fa izao no hanome anareo fitsara. Amin'ny dikateny ombony eto Madagasikara izy io dia miteny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay vesara-pahotana. Mitambesatra aminao ve ny fahotana vitanao? Miantso anao Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko. Mankanesa aty amiko. Ary mahafinaritra tokoa ny tenin'ny mpanompo vavy anankiray izay nanoratra boky anankiray izy manao hoe ny dio eo amin'i Kristy. Dia hoy izy ny teny manao hoe aza miandry anao ho tsaratsara voanantona an'i Jesosy. Fa amin'izao toetranao izao indrindra no manatona an'i Jesosy Kristy. Aza miandry anao ho tsaratsara. Indrindra tokoa mantsy ny mpahazo ny olombelona rehetra dia miandry ny tenany mba ho tsaratsara izy. Miandry izy hoe aleo aloha ho afaka amiko ity alemena anankiray ity. Dia variana eo am-piandrasana an'izay fiovana izay. Kanefa isika olombelona dia tsy mahova ny toetratsika. Sotra masina ihany ary dia efa nilaza an'izany teny izany hoe mo mahova ny hodiny va ny Etiopiana ary mahova ny sorany va ny leoparda. Raha mahay manao an'izany ireo dia mahay manova ny fonareo ianareo. Izany hoe isika olombelona izany dia tsy manana ny hery sy ny fahefana izay entina manova ny fiainantsika. Fa misy anankiray izay afaka manova ny fiainanao. Ilay miantso manao hoe mankanesa ty amiko. Ao amin'ny Matteo 5 andininy 1 ka hatramin'ny 14 dia misy tantarana lehilahy anankiray. Lehilahy boka izy io. Ny abokana dia anisan'ny aretina rasy dia rasy tokoa tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Ny abokana dia aretina mifindra izy io. Rehefa boka ny olona anankiray dia atoka-monina. Ary tsy vitany hoe atoka-monina fotsiny fa raha sendra mandalo eny an-dalana izy dia tsy maintsy miafina misitrika fa raha toa ka mifanena amin'olona izy satria arety mifindra ny abokana, tsy mbola nisy fanafana ny amin'izany dia tsy maintsy mampaneno lakolosy izy manao hoe maloto e! Maloto e! Ary rehefa maheno an'izany ny olona dia miatakataka. Matahotra mantsy fa sao dia hifondrany ny halotony ity lehilahy ity. Ny abokana dia entina anehoana ny fahotana izy io amin'ny soratra masina. Ary ny olona boka matetika heveriny ny olona amin'ny fijeriny hoe ireny tena be fahotana loatra izy iny matoa boka. Fa eto dia misy toe-javatra anankiray izay ahafahantsika mahita fa
Andriamanitra dia fitiavana izy. Raha mamaky ny soratra masina isika amin'ny Matio 5 dia ao ny soratra masina hoe ary raha nidina teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Mandrakariva dia vahoaka betsaka hatrany no manaraka an'i Jesosy Kristy. Ao ireo izay liana amin'ny fahagagana ataon'i Jesosy fotsiny. Ao ireo izay liana amin'ny fampianarana izay ataony. Ao ireo izay mba tia hita iza indray izany mpampianatra vaovao izany e. Karazan'olona maro izany no mifanesika amin'i Jesosy, niaino azy. Toy ny 2 Matio 5 ary indro nisy boky anankiray nanantona dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Rehefa reny ity lehilahy boka ity nilazan'i Jesosy, reny fa efa nanangana tamin'ny maty izy, reny fa efa nanasitrana izy, reny fa betsaka ny zavatra efa nataon'i Jesosy Kristy reny, dia teraka tao am-pony hoe afaka manadio ahy Jesosy Kristy. Ny zavatra tokana ilainy dia hoe ny faneken'i Jesosy ny hanadio azy. Izay ihany. Ahafahan'ity lehilahy ity makeo amin'i Jesosy anefa dia tsy maintsy miatrika olana maromaro izy. Araka ny 1 dia hitantsika fa vahoaka betsaka no manaraka an'i Jesosy. Ary izany vahoaka betsaka izany tsy mora ho anaboka ny hamakivaky an'izany. Kanefa satria te ho sitrana, te hadio ity lehilahy boka ity, dia tsy nisalasala izy nanatona. Nanao izay fomba rehetra. Araka ny lalàna dia tsy maintsy mampaneno lakolosy izy. Ka vantany vao nampaneno lakolosy izy ary niteny manao hoe maloto e, maloto e. Dia niatakataka tsikelikely ny vahoaka betsaka niala. Izay no nahatonga an'ity lehilahy ity afaka ho tonga teo anatrehan'i Jesosy ka niankohaka teo anatrehany. Satria tahoatry ny olona sao dia hifindran'ny aretiny dia naleon'ny olona nanome lalana azy. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy dia mazava ny azy ny fangatahany hoe Jesosy io, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Teo sy ny 7, mahafinaritra ny valitenin'i Jesosy. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany. Raha toy ny olona rehetra mahita azy ity dia miatakataka sy manilika avokoa. Fihetsika Jesosy kosa dia ny mifanohitra amin'izay. Nanindrotra ny tanany Jesosy dia nanindry azy. Raha olona anankiray salama no manindry olona boka tahaka an'izay nataon'i Jesosy dia azo antoka fa nifindran'ilay aretina. Fa satria fantatra ilay boka fa Jesosy dia mihoatra lavitra noho ilay aretina. Jesosy ihany koa nahita ny finoan'ity lehilahy ity dia avy hatrany dia tsy nisalasala izy nanindry azy. Tsy vitany hoe notendreny fotsiny ilay lehilahy fa hoy Jesosy nanao hoe mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Mety aho Jesosy. Izay fetezan'i Jesosy izay ihany no ilain'ity lehilahy ity. Feno tao anatin'ny finoana tamin'izay fotoana izay azo ny antoka, tsisy fisalasalana na dia kely akory aza fa adio izy rehefa manantona an'i Jesosy. Ny faneken'i Jesosy irery ihany dia ampy adio azy. Zava-dehibe izany finoana nananan'ity lehilahy ity izany, izay asehon'ny soratra masina amintsika. Ary izany ihany koa no mahatonga an'i Jesosy miantso antsika makanesa aty amiko. Raha ity lehilahy boka ity raha nakeo amin'i Jesosy, raha niatakataka anazy ny olona rehetra, Jesosy kosa dia nanome azy izay nilainy, ny fahadiovana. Tonga teo amin'i Jesosy ity lehilahy ity, lehilahy izay boka, izay tsy tiany olona akory ny mifampikasoka aminy. Kanefa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy, niala teo amin'i Jesosy izy dia nadio. Ary izany ihany koa no ten'Andriamanitra mba ho ataoko sy ho ataonao. Inona no mety olana eo amin'ny fiainanao? Inona no mety fahotana izay tsy resinao sy tsy tohatrao? Inona no mety zavatra izay mangejanao eo amin'ny fiainanao? Afaka manala an'izany Jesosy eo amin'ny fiainanao. Afaka manampy anao Jesosy. Tahaka ny nanadiovana an'ity lehilahy ity. Tonga teo amin'i Jesosy anie ity lehilahy ity boka e. Fa niala teo amin'i Jesosy izy
no tany an-tranony, niseho tany amin'ny sorona, dia nadio izy. Ry namako, mety misy zavatra izay mamatotra ny fiainanao ihany koa ve? Manana fahatokiana fa raha manantona an' Jesosy ianao. Izy mihitsy ary moa nefa nyteny hoe izay rehetra manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Ka tsy ianao velively ihany koa no ho lavin'i Jesosy. Vonona ny handray anao Jesosy. Vonona ny hanadio anao Jesosy. Vonona ny hanome ho anao ny tsara indrindra Jesosy. Ninona toerana mety misy anao ankehitriny? Mety latsaka ao anaty alahelo lalina ve ianao? Mety latsaka ao anaty fangirifiliana lalina ve ianao? Mety diso fanantenana ve ianao? Afaka mampitraka anao indray Jesosy. Satria raha ny olona boka izay efa noheverina tsy misy fanafodiny intsony aza, dia mbola azon'i Jesosy natao ny nanadio azy. Koa nahoana moa izao sy ianao tsy ho azon'i Jesosy atao ny hanafaka aia sy ianao. Misy lehilahy anankiray ihany koa izay toa haitsika tsy anjery ny tantarany satria Zakaeosy no anarany. Zakaeosy dia nitady izay fomba rehetra hiaonana amin'i Jesosy Kristy izy. Ao amin'ny Luka 7:10 andeha nivoaloka hatramin'ny 10 no misy ny tantaran'i Zakaeosy. Haitsika tsy anjery zany. Zakaeosy dia lehilahy izay nipetraka tao Jeriko izy. Lehiben'ny mpamoretra izy ary tsy vitany hoe lehiben'ny mpamoretra fotsiny izy fa dia manao fanambakana etsy sy eroa. Izany no fiainan'i Zakaeosy. Ary rehefa naheno ny ao amin'i Jesosy Kristy izy dia nanana faniriana tao anatiny tao ny mba hahita an'izany Jesosy izany. Mba tiany Zakaeosy ihany koa no eo amin'i Jesosy. Ary rehefa reny fa handalo amin'ny tanànan Jeriko Jesosy dia mba nifanizina niaraka tamin'ny olona ihany koa izy hoe hijery an'i Jesosy. Ny olonan'i Zakaeosy anefa dia izao fohy izy. Ka raha mandalo Jesosy dia tsy hahita an'i Jesosy akory izy. Tsy nijanona teo anefa Zakaeosy hoe dia tsy hahita an'i Jesosy eto aho zany. Fa lasa izy niazakazaka. Nialon'ny olona rehetra izy. Rehefa nitavy avy anankiray izy dia tsy nisalasala. Eritrereto ane ny lehiben'ny mpamoretra. Mba olona manana ny toerany ihany ane zany e. Eo amin'ny fiarahamonina misy azy e. Kanefa dia nianika aviavy. Raha nijery azy ny olona teo ambony aviavy dia toa nijery inona koa ny ataon'i Zakaeosy, mety niome aza ny sasany hoe jerena ity Zakaeosy ery ambony aviavy e. Kanefa rehefa nandalo teo anoloan'i Zakaeosy Jesosy dia mahafinaritra ny mahita fa nijanona Jesosy teo anoloan'ity lehilahy anankiray ity. Dia niteny hoe Zakaeosy, midina faingana fa tsy maintsy mihatrana ao amin'ny tranonao anio. Rehefa nandray izany ny olona maro dia toa ohatran'ny nimenimena. Lasa nandeha ny an-trano amin'izay lehilahy mpanota Jesosy. Izany tokoa no ataon'ny olona matetika rehefa misy olona anankiray manantona an'i Jesosy dia ohatrany tsy faly ny olona satria manantona an'i Jesosy ny mpanota anankiray. Kanefa hoy Jesosy hoe tsy maintsy mihatrana ao an-tranonao anio. Dia nidina faingana Zakaeosy. Tsy nirarahin'i Zakaeosy any izay fiainam-pahotany tany aloha tany. Fa ny nahamaky an'i Zakaeosy dia niampandroso an'i Jesosy tao amin'ny tranony. Ary rehefa nampandroso an'i Jesosy tao amin'ny tranony Zakaeosy dia haitsika tsara ny tantara fa niova fo Zakaeosy. Satria niteny Zakaeosy hoe izay rehetra nalaiko tamin'ny tsy rariny dia honerako avy efa trindry. Ary ny atsasaky ny fananako ho amidiko omeko an'ny malahelo. Inona intsony moa zany ny an'i Zakaeosy zany? Ny atsasaky ny fananany ho amidiny dia omeny ny malahelo a. Dia nefa tsy maintsy mbola honerany avy efa treny ihany koa izay rehetra nalainy tamin'ny tsy rariny. Raha amin'ny fijery maha-olombelona dia tsy misy intsony ho an'i Zakaeosy zany. Fa
efa nahazo ny tsara indrindra nefa zakaiosy dia Jesosy Kristy zany. Jesosy ilay niantso ho an'ny zakaiosy ihany koa hoe mankanesa ty amiko. Ary Jesosy ilay niantso ny olona tamin'izany fotoana izany mba ho eo aminy. I Jesosy ilay nanadio ilay boka sy ilay nanome fiainana vaovao an'ny zakaiosy. Mbola i Jesosy ihany koa no miantso azy ianao amin'ity anio ity, manao hoe mankanesa ty amiko. Te hitondra ny entana mavesatra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Te hanafaka ny fahotana izay mangeja anao Jesosy. Fa tiany ianao raha mba makeo aminy. Amin'ity anio ty ary aza misalasala ho eo amin'i Jesosy. Fa andao angony ny hery rehetra ao anatinao dia mankanesa eo aminy. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Korinthianina faharoa 7:5-7 hoe fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Dia olom-baovao ve ianao? Andeha anantona an'i Jesosy. Andeha hamalina iantso an'i Jesosy manao hoe mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fizao no hanome anareo fitsara. Misaotra anao izay Jesosy io satria te hanala ny enta-mavesatra eo amin'ny fiainanay ianao. Miantso anay ianao, tsy miandry anay ho tsara ianao, vo te hanantona anay sy handray anay. Fa kosa amin'izao toetra anay izao indrindra no iantsonao anay mba hanantona anay anao. Raisoary izay Tompo satria fantatray ary nazonay antoka fa eo aminao tokoa no misy ny fitsara. Anaran'i Jesosy. Amen.